Nanome note tsara ny Ministrin'ny fitsarana vaovao Me Willy Razafinjatovo taoriny ny fanondrena mpikambana ao anatin'ny gouvernement tamahafaly sy olonandrasana. Nambaran'ity mpisolvava ity fa mendrika ny toerana pitahiry ny fitomboka sepanjakany Rasolo Eliza. Manatena ny anatanterahany ireo lahara-pahamehana nambaran'ny ministra vaovao nandritra ny famondrapa-efana ny talata teo i maître Olala. Intègre izy incorruptible izy ny didy zay avoaka dia tena motivé tsara mihitsy zay natao hoe mpitsara tena tsara mihitsy araky ny lalàna. Fa ny atahorako satria nale ministre teo aloha anisany olona mba nitiavy tena se mba tsara ihany koa fa rehefa tonga tao izy amin'ny fitondrana io tafiditra amin'ny HVM izy so dia ho simban'ireo olo reo zay no atahorako ho simban'ny HVM ao koa izy ka niova zay toetrany izay kanefa na izany na tsy zany aza fahafantarako ny madame Eliza Rasolo dia ho zay hoe mitazoma ianao toetranao hatramin'izay madame Eliza tohizy foana le fahamoanao didy tsara sy mendrika ary misy antony tsara ireny aza mety hitsakitsahan'ny olona ianao satria tsy androany ihany na heritaona ihany ma Eliza anao fa mandrakizay Eliza ianao ka zay ho avinao mandrakizay zay aza ho simbana amin'ny toerana zay ipetrahanao mandritry ny heritaona na melikely fotsiny aza. Ka za zany za mahatandrisako aminy dia hoe ho tohizy araky ny teniny reny zany sy fahafantarako ny toetrany dia hoe incorruptible resaka corruption zany tokony tsy ampidirana fitsarana resaka hoe fiandaniana amin'ny ranona sy ranona zany dia tsy ampidirana fitsarana ihany koa ny resadresaka ny hoe baikony ranona sy ranona koa zany dia ialany lavitra dia lavitra araky ny renitenireny heveriny maître Olala Razafinjatovo ihany koa fa olona afaka mamany olan'ny mpiraki-draharaha sy ny Sendikan'ny mpitsara ny Ministrin'ny fitsarana vaovao raha toa ka omena fahalalahana ny tenany amaha izany.